aza manao anao indry matahorany Jehovah ka mifadiany ratsy dia ho famelombelomana ny nofinao izany sy ho fanamandona ny taolanao. Oabolana toko 7 andiny 7 sy 8. Mikasika ny fanavaozana ara-pahasalamana ihany no resantsika fa ny androany dia mahakasika ny atao hoe rivotra madio. Ao anatin'ilay litera 8 ny raikim-poin'ny fanavaozana ara-pahasalamana. Nisy an'ilay atao hoe new start zany resantsika ny sakafo, ny fampiasam-batana, ny rano, ny rivotra madio, ny fialan-tsasatra, ny fahatahorana an'Andriamanitra ary ao anatin'izay new start izay ka ny resantsika androany dia ny atao hoe rivotra madio. Inona no tsy ambaraten'ny rivotra madio? Ahoana no tombontsoa azo avy amin'ny rivotra madio? Amin'ny alalan'ny rivotra fifohantsika no manatanjaka ny saintsika. Ny sakafon'ny saina manko dia ny rivotra sy ny rano, ny air sy ny eau, rivotra sy ny rano zany. Ka rehefa tsara ny rivotra miditra any amin'ny saintsika dia tsara ihany koa ny fahasalamana saintsika. Ny rivotra izay zava-tsoa sarobidy nomeny lanitra antsika dia tena fitahiana ho antsika io rivotra io. Fanomezana manokana tsy homena vola homen'Andriamanitra antsika izany rivotra izany. Ka tokony mifamohy vohy tsy tapaka amin'ny rivotra madio izany tsika. Ao tokantrano voay ny varavarakely idiran'ny rivotra madio. Fa ny rivotra madio dia izao mampikoriana tsara ny rà, mamelombelona ny vatana, manome tanjaka sy fahasalamana ary misy fiantraikan'ny vantana eo amin'ny saina ny rivotra madio. Mahatonga filaminana sy fitonian-tsaina. Manetsika ihany koa ny fahazotokomana ny rivotra madio. Rehefa mba miala kely ny tanan-dehibe isika maka rivotra ny ambanivohitra any dia voamarikitsika izany, voaporofo ohatra ny lasa mahazotomana be isika ary dia mampihety mahatsara ny fandevonan-kanina ny rivotra madio. Mampahita torimaso ihany koa ny rivotra madio. Zany tombontsoa avy amin'ny rivotra madio ary tonga salama, tonga falifaly, tonga sambatra isika. Ireto kosa no zava-doza rehefa tsy ampy ny rivotra madio izay fontsika. Voalohany dia izao marefo sy farofo ny taova rehetra. Tsy ampy rivotra dia lasa marefo ny taova ao anatsika ary tsy ara-dalàna ny fikoriana ny rà. Ahoana ny fisehony? Lasa mikoriana miadana ny rà manerana ny vatana dia rehefa mikoriana miadana ny rà manerana ny vatana haitsika ihany le tia hoe aretin'ny fo ity ny atao hoe le aretin'ny lalan-drà zany, aretin'ny lalan-drà. Lasa mikoriana miadana ny lalan-drà rehefa tsy ampy ny rivotra dia lasa miena dia miena ny fitepon'ny fo satria tsy ampy ny rivotra ary dia tsy misy oxygène miditra ao anatin'ny rivotra, tsy voadio ny ràntsika, tsy misy oxygène miditra azafady ao anatin'ny ràntsika dia tsy voadio ny ràntsika ary lasa tsy mahazo famelombelomana avy amin'ny rivotra madio sy mitondra hery avy any an-danitra isika. Reny zany dia zava-dratsy ateraky ny tsy fahampian'ny rivotra madio. Koa rehefa misy rivotra madio dia ara-dalàna ny fikorinan'ny rà sy ny taova ao anatsika. Aoka zany ka tsara izy io. Zao raha tsy manam-pinoana an'Andriamanitra isika amin'ny taridalana izay iarahantsika eto dia zava-poana ny zavatra rehetra. Koa aoka isy finoana fa marina sy avy amin'Andriamanitra ny taridalana omena antsika. Kanefa ireo izay andova kosa ny fiainana mandrakizay, ny kristianina izay andova ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy manatanjaka ny saina ara-batana ary ny ara-panahy. Ny atao hoe fivavahana marina zany, fivavahana kristianina, ny fikatsana fiainana mandrakizay dia tsy vita amin'ny hoe fivavahana fotsiny dia baiboly dia makany am-piangonana, fa ny atao hoe fivavahana kristianina, ny fikatsana ny fiainana mandrakizay dia mahakasika ny lafim-piainana rehetra, ny vatana, ny saina ary ny ara-panahy. Voambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:2-7 efa naverimberitsika matetika io andininy io. Hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: ry malala ankehitriny dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy naseho antsika izay ho toentsika rahatray. Fa hafantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia amin'izay tena endriny tokoa ary izay manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Jaona 1:7-7.
Jaona voalohany toko 2:1-7 izay manana fanantenana ao amin'i Kristy dia manadio ny tenany mba adio tahaka azy. Ny faniriana zany androany fanapahan-kevitra ho raisina indray isan'andro isika dia misy fanapahan-kevitra tokony ho raisina dia izao ny anapa-kevitra hifoka rivotra madio, ampiditra rivotra madio fa fiainana kristianina mihitsy izany rivotra madio izany. Ny tompo hitantsika ampitoetra izany afatra sarobidy izany dia hivavaka isika. Misaotra anao tompo tsara noho ny afatra omenao anay, misaotra noho ny rivotra madio omenao tsisy tambiny, tsy andoavam-bola fa omenao maimaim-poana isaoranay ianao zany. Ary omeo hery kosa izay handray finiavana mba hifoka rivotra madio, hahasalama ny vatanay, hampikoriana ny ranay, hahasalama ny taova ao anatinay ary indrindra ahatsapanay fa ny rivotra madio dia fanomezana avy aminao ka tokony hideranay sy hankofanay aminao. Da io ny tsirairay avy ambino any amin'ny isa-tokantrano any amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.